Bijouterie Pantso mividy volamena. Bijouterie Pantso manolotra anao. Savony Savim vita amin'ny zava-maniry natoraly amin'ny vidiny 500 ariary sy 700 ariary. Savony Savim manolotra anao ny logité. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force nify matanjaka tsy mamiratra. Dentifrice force manolotra anao ny logité. Luxor, le plaisir du confort. C'est mou. C'est doux. Mogul, c'est trop bon avec le JT. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabantsika ndray tompoko lasy tompoko vavy amin'ity takarivany alarobia folo jona taona roapolo sy arivo ity fotoanantsika eto amin'ny logité anaranao rehefa vansongadina izay hatreto aloha dia ny mahakasika ny ady amin'ny valaretina covid-19 no betsaka sy bantoerana amin'izany anasananao anaraka azy hatramin'ny farany. Ny ampiraindray ny nodimandry no ny aretina coronavirus teto Madagasikara. Vehivavy iray raiky amby 20 taona notsabona tany amin'ny hôpitaly Morafeno any Tomasina izy io. Diabetika sy nanana tositra ambony no nampanano sarotra ny fitsaboana azy. Ny ampitoraka izany koa nisan'ireo olona voatily no tonda ny tsy mikaretina raraky ny valiny fitiliana ny tanterana omaly. Mitatra antsika ny atsipirian'izay Sonia Andrindrina sy Kasambola manana. Renim-pianakaviana iray raiky amby 20 taona notsaboana tao amin'ny hôpitalin'ny Morafeno tao Toamasina no nodimandry vokatry ny coronavirus araky ny tatitra nataon'ny profesora Vroltina Anta-Marie Daniel androany. Araky ny fantatra dia diabetika izy io no sady manana tositra ambony ka nampanano sarotra ny fitsaboana azy. Amin'izao fotoan'izao izany dia tafiakatra 10 ireo ndao sy ny fahafatesana noho ny covid-19 teto Madagasikara. Nahitana tranga 420 vaovao ihany koa androany alarobia taoriana ireo fitiliana miisa 170 natao omaly. Tafiakatra 220 araka izany ny isan'ireo olona voan'ny coronavirus hatramin'izay nidirany valanaretina teto Madagasikara. 720 ireo mbola manaraka fitsaboana, tsy misy kosa ny marary mampiseho fahasarotana na forme grave ho an'ny androany. Ny ampy 20 ireo sitrana ka tafiakatra ho 920 ny isan'izy ireo, ny 9 avy amin'ny Tomasina ary ny 12 avy ao Befilatanana. Nanazava ny profesora androany fa ireo sitrana ka afaka mamonjy ny fianakaviany dia tsy atahorana amindra ny tsy mikaretina intsony, no io tsy tokony ahilika izy ireny rehefa tonga eny amin'ny fiarahamonina. Ka nisy tokoa ireo sitrana satria nitambatra ny ezaky ny rehetra teo koa ny misy foana ny olona tena tonga saina ary atao hoe tonga saina mihitsy ary mahafantatra hoe fiarovany tena ny fanarahan'ny fepetra ray aloha izay. Faharoa ny eo amin'ny fitsaboana sy fandraisana tanana koa zany dia manao ny ainy-tsy ho zavatra ny amin'izay atao hoe fitaovana eo ampelantanana ananantsika firenena malagasy izay ny safiditsika hitsaboantsika ireo marary mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ireo dia niara-ny asa daholo zany zany atao hoe fepetra rehetra zany dia falitsika satria mahafaly tokoa fa atao araky ny teninao teo amin'ny 3-4 andro teo zao 420 teo ny sitrana. Hatreto dia mitotaly 520 sy 507 sy iray alina ny isan'ireo fitiliana vita teto amin'ny firenena. Aotra faingo 20 isan-jato kosa ny tahampahafatesana vokatry ny coronavirus eto amintsika araky ny taremarika nomen'ny profesora Vroltina Anta-Marie Daniel androany. Fa anisan'ny vaovao naoraka omaly ny fisian'ireo olona mitondra ny tsy mikaretina coronavirus izay tsy misy soritra aretina nivoaka ny faritra izay hitsaboana azy ireo. Nandany fisian'izany nefa omaly ny governon faritra Antsinanana. Niverina tany Nalamalotra ihany koa androany ny mpanao gazetinay any an-toerana nijery ny tena zava-misy marina. Horahantsika eto anatin'ity fanadihadiana iarana amin'ny Sonia Andrindrina sy Kasambola manana eo amin'ny sariny Rémi Prudence ity ny vaovao mahakasika izay.
Mifamafao ny zava-misy eto Toamasina amin'izao fotoana mikasika ireo marary tsy misy sorotra aretina izay nivoaka ny faritra ny Itsaboana azy ireo tao Analamalotra omaly. Araka ny fantatra dia tsy nitsoaka izy ireo fa taraiky ny fanaterana ny sakafo ka izay no nahatonga azy ireo nivoaka ny faritra voatokana andeha hividy zavatra. Nandatanteraka izany anefa ny governoran'ny faritra Atsinanana raha nitafa tamin'ny mpanao gazety Omaly Arivo. Eto dia mandiso ny vaovao aely milaza fa ny tsoka tao anatin'io toerana io ny marary ao Analamalotra satria io toerana io dia mitovy amin'ny toerana rehetra zay efa nosokafantsika hatramin'izay misy mpiasan'ny fahasalamana miandraikitra ny fikarakarana sy ny fitsaboana an'ireo marary misy mpitandro filaminana miandry ny fidirana sy ny fivoahana ao anatin'ilay santra ary misy ataotsika hoe tompona andraikitra miandraikitra ny fanaterana ny sakafo sy ny fanaterana ny rano ho an'ireo marary reo. Niverina teto Analamalotra izay tanàna misy ny toerana voatokana andraisan'ireo marary ny coronavirus tsy misy sorotra aretina noho izany ny mpanao gazety. Isan'ireo nanjifana izy ireo zavatra ity mpivarotra iray izay tsy nanaiky ny hoalaina sary ity. Raha ny fanazavany dia nisy andian'olona maromaro niara-tonga teto aminy saingy tsy fantany hoe olona viaiza. Misy tôbily ndraiky miveziveziky laly fo mba tsy hoe kizeza tsy mifantatry hoe misy olona mivoaka karan'izany. Ndraiky tsy matahotra. Efa zatra karan'izany. Tadiny zany efa mahegny isan'andro zany dia fa maro be olona koa? Maro. Ino fantariny koa maro olona koa? Miboaka ke zareo sa? Magnandraiky zareo koa tsy magnome hanina regny dia hitany varavaranke zareo ohatsy tsy misirika mahita an'izay tsara be dia vangy. Tsy matahotra nareo ty? Tadiny zany efa mahegny isan'andro zany nefa hoe andeha agnatina ampotony akeo koa. Nagnaterany zareo ampotony. Efa tsy. Vakeny menagna. Mbola nanamafy ny fisiny izay andian'olona nivoaka ny faritra voatokana andraisan'ireo marary ny coronavirus tsy misy sorotra aretina teto Analamalotra izay ihany koa ity tompona andraikitra iray ity. Izy moa zany arak'le misy an'le marary eo anatiny no nanantso ny fianakaviana zany Toamasina dia nilaza zareo fa tara ny sakafony dia lasa nivoaka nandeha nividy zavatra tery avolona zany. Ka izay no tsy fantatray hoe mahazo voaka ihany ve ireo olona re sa hoe fianakaviana manatitra sakafo zany fanjakana ny tena miantoka ny sakafon'izy ireo. Fa milafo indray zany raha fanjakana miantoka sakafo ny tokony mba tsy atao tara le izy fa ara-potoana mba hisoroana an'le fiparitahany eto amin'ny toerana izay nasiana an'le hôpitaly zany. Mpiambinareo ve nanaiky hoe hivoaka ireo olona reo dia tady sakafo ivelany sa hoe ahoana? Izy zany tsy fantatro fa raha fieritreretanay matoa ireo olona reo tafavoaka dia mety misy fifanarahana tamin'le olona tao na hoe tsisy miambina ao. Androany dia mbola namerina nampatsiahany profesora Volontina Anta Marie Daniel fa tsy misy mahazo mivoaka na miditra ny faritry ny toerana Itsaboana ireo marary ny coronavirus na ao Toamasina izany na eto Antananarivo. Na mafisina koa ny fanaraha-maso zany sy ny hoe famerana ilay vezivezena mba tsy sanatria ny vava hoe isindray ny hoe sanatria olona mitondra tsimokaretina ka hipiritsaka hivoaka an'ireo toerana tsy ny Atsinanana ihany fa ny Analamanga ihany koa dia voaray an'izay fepetra hoe tsy mahazo hidirana na hivoana afa-tsy ny hoe ireo olona izay nahazo alalana manokana ny amin'izay ihany. Marihana fa mbola anisan'ny faritra mbola ahitana olona voan'ny coronavirus betsaka indrindra treto ny any amin'ny faritra Atsinanana. Taoriny Antsoavo efa nataon'ireo mpanampin'ny mpitsabo na paramed manoloana ny tsy fampina amin'ny fiatrenany ady amin'ny valaretina Covid-19 dia nanambariny nanao hetsika fanairina izy ireo ny zoma ho avy izao. Hetsika fanairina fa tsy fitokonana izay araraka ny fanazavana izy ireo. Efa napetraka izy ireo omaly teny amin'ny lapan'ny praiminisitra Temazorivo ihany koa ny antotaratasy izay misy ny votoatin'ny fangatahana izy ireo. Ny antsim-piria mbaovao. Olana telo no niainan'ireo mpiasan'ny fahasalamana atranam-piandohan'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 dia ny tsy fampiny fiofanana sy ireo fitaovana irovan-tena ary ny famporisihana. Ny herinandro lasa teo no efa nanao antso fanairana ireo mpanampy ny mpitsabo. Efa nisy ny fiaonana tamin'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miasa aminy saingy mahatsapy ireo mpanampy ny mpitsabo fa tsy mbola voavaly ny fangatahany.
omaly nanatitra taratasy fanazavana ny fangatahany teny amin'ny prime ministre ireo mpanampy ny mpitsabo ary nanambara fa anao hetsika fanairana izy mao avy izao. Hetsika fa tsy fitokonana raha ny fanazavana nentin'izy ireo androany mba hanehoany ny tokony enompitondra fanjakana azy. Ny olona sedrain'ny paramedia sy ny mpiasa ny fahasalamana amin'ny ankapobeny mihitsy no resahanay hoe raha vao nanomboka teto ny teto Madagasikara ny coronavirus dia efa mipetraka le tsy fahampiana mahakasika ny formation mahakasika ny epia ary mahakasika ny motivation mbola iainana hatramin'ny androany zany toejavatra zany ka izay no mitarika anay anao hetsika fanairana amin'ny zoma faharoa ambin'ny volana jiona eo amin'ny hôpitaly Agera ho an'Antananarivo fa ny hetsika dia manerana amin'ny Madagasikara dia misy hetsika daholo. Ilay hetsika kory tsy hoe grevy tsy pianay tsara izay satria ao anatin'ny amehantsika izao tsy vahaolana mihitsy ny grevy. Ny angatahanay amin'ny mitondra fanjakana dia no hoe jereo fa sady marary ary efa nisy maty mihitsy ary moa ny mpiasa fahasalamana vokatry ny hoe tsy fahampiny ireo fepetra fototra ahafahana miady amin'ny coronavirus ireo. Dia ho anay ngamba dia izay no izay fandraisan'ny fanjakana ny andraikin'izay no dikan'ilay teny hoe arovo ny tenanao dia arovo koa ny hafa. Mpanampy ny mpitsabo ampolo no fantatra fa efa marary ny coronavirus manerana Madagasikara. Raha araka ny tati-baovao ny filohan'ny syndikan'ny mpanampy ny mpitsabo hatrany. Misy ireo ahitana soritra aretina, ao koa ireo mbola miandry valina fitiliana. Midika izany fa miatrika ady mafy ireo mpiasa ny fahasalamana. Raha ho tantaraina ngamba n'izany zavatra rehetrarehetra zany dia ataoko hoe ho lava dia lava fa any amin'ny toeram-pitsaboana ny coronavirus dia betsaka ny tsy fahatomombanana ohatra hoe tsy fanajana ny fréquence na ny fanaovana ny asa zany hoe raha miasa ny olona dia tokony isy fotoana fialan-tsasatra maharitraritra kely vao miverina miasa indray. Misy toeram-pitsaboana zany any dia akaiky loatra izay fotoana isany zay ka na ny report tsy voaja dia mora andairan'ilay aretina ny mpiasa. Any amin'ireny toeram-pitsaboana ireny dia misy fomba fanao izay tsy manaraka ny fenitra ara-pahasalamana ohatra hoe ny fanasana ny epia dia averina ampiasaina indray nefa ny équipement à usage unique ilay izy. Mpanampy ny mpitsabo misy 527 dokotera manodidina ny 4,000 mpiasa birao mahery ny 9,000 ary mpirotsaka ny sitrapo 1,000 no loha laharana amin'ny ady amin'ny coronavirus eto Madagasikara. Mitoetrany ny fiarahantsika nandehibe ny feo tany Tomasina fa nametra-pialana ny ben'ny tanàna ny Tomasina voalohany nantenaina tsy marina efa izany ary mbola miasa sy mandray ny andraikiny amin'ny ben'ny tanàna ny Tomasina azy izy hatramin'izao. Vao tamin'ny herinandro lasa teo izy nitarika amin'ny fivoriany filan-kevitra munisipaly tany an-toerana araka ny voavoray ny Sonia Andrenirina sy Kasambola-Manana ary Rémy Prudence. Tsy marina ny feo miely amin'izao fotoana fa nametra-pialana ny ben'ny tanàna ny Toamasina Rakotonirina nantenaina. Araka ny vaovao voaray avy any an-toerana dia ireo mpiasa sasany avy anivon'ny commune izay tsy mbola naharain'ny karama no mitaky ny anesorana azy eo amin'ny toerany. Mbola miasa ary manohy ny andraikiny amahaben'ny tanàna azy i Rakotonirina nantenaina hatramin'izao. Vao tamin'ny herinandro lasiny no niatrika filan-kevitra munisipaly ny ben'ny tanàna ny Toamasina no dinihina tamin'izany ny mahakasika ny karaman'ireo mpiasa tsy voaloha sy ny fanatsarana ny tanàna. Nandritra ny fifampiresahana tamin'ny mpanao gazety tany an-toerana nambarany fa mbola tsy nametra-pialana izy ary tsy marina ny filazana fa in-telotora natao amin'ny birao fiasana izy. Mbola manohy ny asa iandraiketana araka izany ny ben'ny tanàna amin'ny fanatsarana ny tanàna, fanadiovana ny lakan-drano ary fanalana ireo fako manerana ny tanàna ny Toamasina. Dia mandrakotra ny tamatavy ray manontolo ny fandrarana ranom-panafody mba tsy hiparitra tany izay mety otrika aretina na hampisy valana aretina eto Tamatavy. Tiako tenenina dia manome tokony vahoaka ny Tamatavy ny tenako fa ny commune urbaine Tamatavy dia miasa ho an'ny vahoaka ny Tamatavy ho an'ny ty tanànantsika ty. Ezaka manokana ataon'ny ben'ny tanàna ny Toamasina ihany koa ny fametrahana jiro maneran'ireo faritra maro atapy-tanàna ny Toamasina sy ny moron-dranomasina. Rehefa avy ny Tomasina antsika dia ho an'ny Mahajanga indray no tapahany rantsany an-tokon-dra-panjakana misahana ny fitaterana antanety any an-toerana ny fahazoan-dalana hitondra ny razana mivoaka ny faritry boeny no ferana kosa ireo olona afaka manaraka azy izany hoe ireo fianakaviana akaiky ao anatin'ny fanarana fenitry ny ady amin'ny valinentina Covid-19 avokoa no natanterahana izany. Tati-baovao ny Enra Barso sy Eriko Sambatra eo amin'ny rindra tsary ny Doda Rajarinjato.
Namoaka fanapa-kevitra vaovao indray ny CCOFIB momba ny fahazon-dalana mitondra razana mivoaka ny faritra eto Madagasikara, anisan'izany ny faritry Boeny. Efa tapaka tamin'izany ny tsy fahafahana mitondra olona mihoatra ny 7 izany no natao mba hiarovana ny tsy paritahan'ny valanaretina COVID-19 any an-toerana sy manerana ny faritra mihitsy. Voamarina nefa fa mbola misy ihany ireo olona manararaotra amin'ny fivoahan'ny tampon-tanànan'ny Mahajanga hiazo an'Antananarivo. Rehetra zany manaraka ny fivoahan'ny mikasika ny fitondrana razana lena zany na ny ataontsika hoe fandevenana olona akaiky dia ny olona afaka mandeha dia izay ataontsika hoe premier degré moa filazan'zareo zany amin'ilay teny baiko, izany hoe tafiditra ao anatin'io ny zanaka, ny ray aman-dreny, ny mpiray tampo dia ny rafozana. Voafetra ho an'ireo olona ireo ihany zany ny fandehanana mandevandevina. Ny faharoa ny eo amin'isan'ny olona izay afaka mandeha dia tsy mihoatra ny 7 izany hoe 7 ihany zany no afaka manaraka ny olona mandeha mandevina. Ny isan'ny fiara dia tsy mihoatra ny anankefatra, izany hoe afaka mitondra fiara anankefatra ny olona fa tsy mihoatra ny 7 ny totalin'ny olona mandeha manaraka an'ilay razana izay mandeha. Misy ny antota-taratasy rehetrarehetra izay ilaina mahakasika an'ireo zavatra ireo. Efa mahazatra antsika hoe misy taratasy avy amin'ny dokotera, misy taratasy avy amin'ny BMH, misy taratasy avy amin'ny commune, misy taratasy avy amin'ny préfecture, dia misy an'ilay ataontsika hoe PV de mise en bière ihany koa zany izay ataon'ny mpitandro filaminana rehefa mampiditra an'ilay razana ao anatin'ilay vata. Ireo zany ny taratasy manaraka ny razana, taratasy original daholo. Fantatra fa miaraka amin'irony fiara fourgon sy camion irony ireo olona mbola mini mandika ny lalàna hivoaka ny faritra. Enjana ny fepetra ny raisina manoloana izany ary hamafy kokoa raha mbola mitohy ny fandika an-dalàna. Tsy ny any amin'ny faritry Boeny ihany anefa no miatra ny famerana ny fivezivezen'ny fitanterana an-tanety. Mbola voakasika izany avokoa ireo faritra rehetra manerana ny nosy amin'izao fisian'ny amehana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena izao. Iny ihany koa ny hitondrantsika hiampita any ivelany indray any Burundi nodimandro omaly noho ny fijanonana fo ny filohan'ny Burundi Pierre Nkurunziza. Misy anefa ny vaovao nilaza fa aretina coronavirus nahafaty azy ary mbola tsaboina amin'ny hopitaly ny vadiny tratry ty aretiny ty ihany koa. Ity filoha ity izay na herisetra sy na herifetsika nasanandroka ireo solontenan'ny OMS tany an-toerana. Mitatitra vaovaontsika Yanar Barso sy Doda Rajarinjato. Misaona ny firenena Burundi fa nodimandry teo amin'ny 570 taona no omaly ny filoham-pireneny. Nambara ofisialy fa noho ny fijanonan'ny fotampoka no nahafaty azy. Misy anefa ny vaovao miely fa matin'ny tsy mikaretina coronavirus ity filoha ity. Manamafy ny AIM mahakasika izany ihany koa ny mbola nijanonan'ny vadiny manaraka fitsaboanany amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao. Ary mbola andrasana ny fahamarinam-baovao. Marihina fa nitondra firenena nandritra ny 570 taona ny Pierre Nkurunziza izao ndaosany fahafatesana izao. Voalaza ihany koa fa isan'ny mpitondra nanamarika ny fisian'ny krizy politika sy ny fahatramponina tao aminy ity filoha ity nandritra ny fitondrany. Isaky ny fahataperan'ny fipitopintondrany dia miverina mirotsaka ho fidiana hatrany i Pierre Nkurunziza ary dia lany soamantsara. Tamin'ny fifidianana farany teo kosa dia nanendry ny mpandimby azy indray izy ary ity farany ihany koa no mbola voafidy hosolona nandritra ny fifidianana ny 20 volana May lasa teo izay sady mbola sekretera jeneralin'ny vahomeram-pirenena ho an'ny fiarovana ny demokrasia any Burundi ihany koa amin'izao fotoana izao. Manomboka antsika dia anaraka kosa ry vaovao nisongadina teny amin'ny Antemera Rotonta niona tamin'ireo solombavambahoaka omaly ministra ny serasera sy ny kolotsaina Lalatina Rakotondrazafy Andre Tongarivo nanao ny tatitra ny asa vita tamin'ny taona 2024 izy tamin'izany. Tao ireo solombavambahoaka nankasitraka izany. Nisy koa nefa ireo nanosokevitra ny tsy tokony hanaovan'ity ministra ity politika. Tato-baovao ny Jiri Edouard sika sambola manana. Nandritra ny fotoana niatrehan'ireo ministra mpikambana amin'ny gouvernemanta ireo solombavambahoaka no nametrahan'ny député Jean-Brunel Razafy Andrahofa fanontaniana manelingelina ny mpiray vondrona aminy. Nambarany fa manahy fisiana sivana ao amin'ny fahitalavim-pirenena no tena raha toa ka tsy mbola nalefa hatrany ny fandarana politika izay nitotosaina tao amin'ny TVM kanandraisany anjara. Nanday izany ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina izay niantefany ny fanontaniana.
Ny talata teo no niatrika ireo solombavambahoaka ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina nanaitra ny maro avy hatrana nefa ny fandraisam-pitenenan'ny député Razafy Tsandraofa izay lany tamin'ny alalan'ny vondrona IRD manohana ny filoham-pirenena nambarany fatao anatin'ny fitondrana HVM no afaka nandoy ny fandaran'ny ORTM ny distrika izay soloiny tena hatramin'izao nefa tsy nisy tohany intsony zany. Notohizan'ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena tamina fanontaniana ny antefa tamin'ny ministra ny serasera nefa ny fandraisam-pitenenana namoraka ny ayay ny tena ny raha nanontany ny mety ofisina sivana eo anivon'ny TVM. Mazavay ny fanandray anjara tamina fandarana politika ny tena ny saingy tsy mbola nalefatrany izany hatramin'izao. Namalina ramatoa minisitra fa mbola asaina jerena eo anivon'ny tony andatsoratra ao amin'ny TVM ilay fandarana fa tsy misy ny sivana ao amin'ny fahita lafim-pirenena. Anisan'ireo nanohana sy nametraka amin'ny filohan'ny Rajoelina teo amin'ny toerana ny solombavambahoaka ny Kongo Jean Brunel Razafy Tsandraofa efa naneho ny tsy fahafampony tamin'ny fomba fiasan'ny governemanta ny tenany ka heverana fa antony hitiliana ny zavatra nambarany tao amin'ny TVM izao. Eny amin'ny CCI hatrany androany no fotoana ny fanomezan'ny avy eo anivon'ny antemera-pirenena anatanterahana ny fifidianana izay hosolon'ny Antananarivo filoha-lefitry ny CENI na emotra amin'ny fotoana manaraka nefa izany no fandaminana nataon'ireo solombavambahoaka izay tonga natrika teny amin'ny CCI androany. Nisy tamin'izy ireo no tsy nankasitraka ny fanemorana mitatra izany antsika Iaina Rabarso sy Doda Rajarinjato izay teny an-toerana. Tsy tanteraka ny fifidianana izay ho filoha lefitry ny CENI isolo toerana ny Antananarivo saika natao teny amin'ny CCI Ivato androany. Efa tonga teny an-toerana avokoa ireo solombavambahoaka saingy noho ny fandaminana dia nahemotra amin'ny fotoana manaraka mihitsy izany. Tsangatanan'ireo solombavambahoaka ihany no nandraisana izany fanapahan-kevitra niraisina izany tamin'ny fivoriam-be izay notarehan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Nisy anefa ireo solombavambahoaka tsy nankasitraka izany ary milaza fa misy resaka ambadika io fanapahan-kevitra niraisina io. Tiako tenenina amin'izany dia izao matory olona kandida roa tonga dia efa tapaka fa androany nanaovana azy. Fa tsy hoe rehefa tsy mety ny eritreritra tsy mety ny lobinina natao tany korotana fitonjareo dia aloha hemotra satria tsy mitovy hevitra zavatra tsy mety zany fa rehefa natao androany dia izay vita eo dia vita fa zay natao hoe tsy nandray lesina satria ny ainana taloha zany dia eto dia mbola averina zany le toetra fahiny hoe tsy mitovy hevitra ianona sianina dia aloha amboarina aloha zay ny hevin'le kolokolo zay. Nanamafy kosa tetsan-danin'izay ny filohan'ny antenimieram-pirenena Christine Razanamasoa fa samy afaka naneho ny heviny avokoa ireo solombavambahoaka tonga teny amin'ny CCI Ivato androany. Saingy izay tapaky ny be sy ny maro ihany no niraisina dia ny fanemorana ny fifidianana izany. Dia raha tsika mba halala moa fa izay fangatahan'ny majorité ihany. Zay araka ny ataoko anareo hoe ara ny tsikiato dia manaja izay tapaky ny be sy ny maro dia izay no lalàna ny diktatioran'ny demokrasia. Fa ny fangatahana dia atao ny tsangatanana dia izay fa kanta hoe ny motifa ny rehetra dia afaka mamorona motifa izay tiany tambara. Nanambara ihany koa ny filohan'ny antenimieram-pirenena fa mbola afaka ny soratra anarana ireo izay maniry ny latsaka ho fidiana filoha lefitra ny CENI mandra-pahatonga ny fifidianana. Hatreto aloha dia miisa 12 izy ireo no efa vonona tamin'ny fifidianana saika natao androany, 15 kosa ireo nametraka ny atotany taratasiny. Fa mbola lavitra ny ezaka amin'ny tokony hananam-ponina rano fisotro madio sy toeram-pidiovana. Vitsy ireo olona mbola misitraka izany manerana ny Madagasikara. Ny tsy fampiny teti-bola ho an'ny ministeran'ny rano, fidiovana sy fahadiovana no sakana voalohany sady goavana amin'izany. Antony natonga ireo fiarahamonim-pirenena misehatra amin'izay tontolo ny fampananana rano, fidiovana sy fahadiovana izany nandresy lahatra ny olona androany. Fanampanazavana. 720 ny mponina eto Madagasikara, izany hoe manodidina ny 80 tapitrisa no tsy misitraka rano fisotro madio. 470 na mponina misy 80 tapitrisa mahery kosa no mbola mangery ankalamanjana. Eo amin'ny sehatry ny fahadiovana dia 770 no tsy manana fahefana sy fitaovana anasana tanana amin'ny savony. Fantatra koa fa 700 nireo toeram-pitsaboana sy 700 nireo sekoly manerana ny nosy no tsy manana fidiovana sy fahadiovana. Mbola maro ireo ezaka tokony atao manoloana izany, indrindra amin'izao ady amin'ny valaretina Covid-19 izao. Iray amin'ireo fihetsika sakana sady mahomby amin'izany anefa ny fanasana tanana matetika amin'ny rano sy savony. Olana goavana izay sakana ao ministeran'ny rano, fidiovana ary fahadiovana ny tsy fampiny teti-bola ampiasaina. Rano faniriana aloha dia eo amin'ny 470 miliara dolara no ilaina amin'ity taona ity.
million misaotra amin'ilay fampatsahivana zay tena eritreretina hoe mbola somary kelikely ary satria raha ny filana fototra fotsiny a zany hoe famatsiana raha fisotro madio dia mazamazana ary manahirana satria mifangaro ao a ny resaka tetikasa famatsiana raha fisotro madio, ny fandaminana ny resaka fanadiovana zany hoe ny fanamboarana lavapiringa sy ny fitantanana ny fako a manerana ny Madagasikara, dia ny hoentimanana ho an'ny fanentanana na eny an-tsekoly io na eny amin'ny tobim-pahasalamana io amin'ny resaka fanasana tanana, ny fidiovana, ary fantatritsika fa nyresahana foana teo hoe geste barrière, premier geste barrière zany hoe ny fihetsika voalohany entina miady amin'ny fiparitahan'ny Covid-19 dia fanasan-tanana amin'ny savony, ka na ny fanentanana na ny fampiasana na ny fiarahana miasa amin'ny mpanentana ara-pahasalamana eny fotony ary zany a dia fa tokony ho tafiditra ao anatin'izay teti-bola izay. No io na tonga andreo fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny tontolon'ny fampananana rano, fidiovana sy fahadiovana ny anao tamin'ireo loholona androany mba handresin-dahatra ireto farany anaiky ny tokony ampitomboana ny teti-bola ny ministeran'ny rano, fidiovana ary fahadiovana. Ary farany vaovao manodidina ny loholona hatrany eo amin'ny fandraisana raisam-pirenena ihany koa tonga nitsidika ny filohan'ny temeran-doholona Rivirakotovao androany ny ambasadiny Suisse monina sy miasa eto amintsika ny ompanan-resaka tamin'izany ny fisiny fiara-miasa sy ny fanamafisana izany eo amin'ny firenena rotonta dia Madagasikara sy Suisse zany. Toy izao ny antsipirim-baovao makasika izay. Ankoatry ny fanamafisana ny fiara-miasa izay efa nisy hatrizay dia niompana tamin'ny fanakalozana fomba fijery momba-ndra fimpitan-tanana sy ny zava-misy a Madagasikara sy Suisse ny fiaonana teo Masovony Suisse monina sy miasa eto Madagasikara Charles Sarot sy ny filohan'ny temeran-dolona Rivirakotovao izay notrony lolona Pero Jonarvelo filohan'ny voameran'ny fandraisana iraisam-pirenena temeran-dolona androany. Ny azo moa any aminy dia ny firafitry ny nao amin'ny firenena zany dia federalisme ary betsaka ny ataoko hoe ny ady hevitra tanatin'izay satria tsika dia efa nisy miresaka an'izay eto amin'ny firenena ary izay mirahalahy miaraka amin'ny président commission relation internationale dia nanohy an'ilay resaka mihitsy hoe tokony fampiresahana zany satria mety anisan'ny rafitra ray resahana eto amin'ny firenena ka akoatra ny lafiny ara-ekônomika zany satria betabe ny orinasa ataoko hoe manana petrabola avy any Suisse na amina fifandraisana dia miasa eto amin'ny firenentsika. Tsy ho adino ihany koa fa ireo ny mpanao chocolat mpanodina chocolat voalohany eran-tany nefa tsy manana na plantation na cacao anankiray ary fa dia izy dia miteny hoe nareo any ambanja tena anisan'ny zavatra tadiavin'ny olona mamboara chocolat zany hoe ilazana an'izany fa betsaka milafiny ara social anisany mandray anjara betsaka tokoa zareo amina farafarany dia tsika resaka croix rouge zay fotsiny resahantsika ilazana zany fa tsika dia mijery an'izay ary anatin'ny andraikiny mihitsy ny Sénat satria ny Sénat dia natao ihany koa hijery miaraka hijery amin'ny mpitondra rehetrarehetra ny andavanandrotsika fa maka fotoana ihany koa mba eritreretina ny ataoko hoe ny hoavy lavidavitry ny firenena satria izay koa ny fitadina ny firenena ka izay no ataoko hoe hisiny fifanakalozana anamafisana n'izay vita teo aloha anatsarana ny izay fifandraisana eo amin'ny lafiny ara-politika, sosialy, indrindrindra amin'ny fampandrosoana ny firenena. Nanambara kosa tetsan-danin'izay ngia Charles Sarot fa ny firenena Suisse dia vonona hatrany ary asa Madagasikara indrindra fa amin'ny temeran-dolona eo amin'ny sehatra rehetra. Efa elaela izay no voatendro Masovony Suisse eto Madagasikara i Charles Sarot fa noho ny amena ara-pahasalamana dia izao vao manatanteraka ny fitsidiana ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony eto Madagasikara. Tapitra tridrinay fiarantsika ho any androany tompoko lahy sy tompoko vavy anasana ianao nefa anaraka sy anjoy hatrany ny fandaharana rehetra misy eto amin'ny Drumina mandrapatonga ny fotoanantsika rapitso amin'ny fitora sasany indray miaraka amin'ny logité eto amin'ny Drumina hatrany mametraka mandrapeo anary tompoko lahy sy tompoko vavy. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Luxor,
Le plaisir du confort. C'est mou. C'est doux. Mogul, c'est trop beau avec le JT. Bonobon vous a présenté le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Savony Savim, vitaminy zava-maniry natoraly amin'ny vidiny 500 ariary sy 700 ariary. Savony Savim nanolotra anao teo ny Le JT. Bijouterie Pansou mividy volamena. Bijouterie Pansou nanolotra anao ny Le JT. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsy mamiratra. Dentifrice force nanolotra anao ny Le JT.